Vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny ZEM naneho ny fahadisom-panantenana sy ny aiainy. Tsena vaovao etsy Anosy, mpivarotra isaky ny alakamisy 150 nesorina tamin'ny toerany. Azo sarobidy eto Madagasikara, ahina olany tamingana ny akamarony. Alakamisy 150 volana May taona 2024 aterina indray ny iarahaba tompo klasy sy tompo vavy tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra MBS manasa anao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao tsisy tombotsoa ho an'ny firenena mihitsy ny fidirana amina tetezamita ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tombotsoa ambonin'ny firenena no tokony masona izay anarenana ny Madagasikara no tokony ho atao havaindondra satria efa tena latsaka lalina ny firenena ho hiatrany ny fanazavany sy asary sy ny latsary ny tahirinena. Ny fifidianana ihany no vahaolana hasaingy ny lalam-pifidianana no mila fanovana ho ny filoha Marc Ravalomanana amanoloana ny resaka tetezamita voizindreo mpanao politika sasany amin'izao fotoana izao. Tsy hitondra soa ho an'ny firenena ny firosoana amin'izany tetezamita izany ho ny fanazavany. Fifidianana ihany no vahaolana dia manoana tanteraka an'izany zay ary mangataka an'izany ho tanterahana amin'ny farany ty taona ty. Ary resaka tamin'ny Union Européenne teo zao Madame Isabelle vao teo ny ambassadeur dia laza koa izy hoe misy manodina izy le resaka hoe lazainy hoe tsika contre pour l'élection tsika ary manitsitsika izany fa tokony élection madio mazava manaraka tsara ny feditra iraisam-pirenena. Raha misy an'izany tetezamity zany tsy latsaky ny enim-bolana na 9 volana mbola manao mise en place ndreo ministère ao anatin'ny gouvernement. Misy ministre apetraka zao dia mbola inome secrétaire général izy DG ovainy daholo le directeur rehetra tsy latsaky ny any amin'ny enim-bolana na 10 volana. Zay ny expérience hita dia aveo zay vao mieritreritra hiasa ko maninona fotsiny raha vaina fotsiny ny lalàn'ny fifidianana tsaraina. Izay ny zavatra tokony hojerevana akaiky fa tsy ilaina mihitsy zany ilaina gouvernement de transition zany. Zava-dehibe ihany koa ho ny fanazavany ny fahavonona ny masoivo britanika anampy an'i Madagasikara amin'ny fifidianana ho avy io. Azadino fa ny anglisy ny tena olona manaja tsara ny demokrasia ary zareo ny tena sarotiny amin'io ka nitanao zao tamin'ny le premier ministre teo zao le ny zavatra nitranga reny i Boris Johnson dia tsy maintsy mazava ny azy transparent be manaja tsara voalaza ny constitution manaja tsara ny demokrasia. Izay ny mazavatra lehibe azy. Tsahivina 13 miliara ariary ny vola ilaina hanatotosana ny fifidianana ao amin'ity taona ity. 12 miliara ihany anefa no sora-bola voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Raha ny fantatra moa dia isy ny basket fond izay arahan'ireo vondrona iraisam-pirenena anolo-tanana ny Madagasikara hikarakarana ny fifidianana ho avy. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray itony fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni hitondra ny anjara brikiny amin'ny fikarakarana sy ny fanatanterahina ny fifidianana ny Britanika nivoatra izany nandritra ny lanonana fankalazana ny fanosorana ny Andriamanjaka Charles III sy ny mpanjaka vavy Camilla Parker izay nokarakarain'ny ambassadeur britanika miasa sy monina eto Madagasikara omaly nanatrika izany fotoana izany moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Olo-mpanjakana maro ampanao politika ary firaisamonim-pirenena isa-tsokajony no tonga namaly ny fanasana ary nataon'ny masoivon'ny Royaume-Uni eto Madagasikara omaly ho mariky ny fankalazana ny fanosorana ny mpanjaka britanika vaovao Charles III sy Camilla vadiny. Nitarika ny lanonana teto ny ambassadeur britanika David Ashley sy ny vadiny Sophia Ashley. Mbola mafiorina ny fifandraisana ara-tantara sy ara-diplomatika nandritra izay 100 taona ny arahany asa izay ho ny ambassadeur britanika. Mirary ny toizany izany isika indrindra amin'izao andro manan-tantara ho an'ny Royaume-Uni izao ho ny masoivo britanika izay nanambara fa hanome tantsoroka ny Madagasikara ihany koa ho amin'ny fifidianana ho avy. Zava-dehibe ny fitohiza ny fiara-miasa sy ny fifandraisana amin'ny firenena hafa tahaka izao ho kosa ny filoha Marc Ravalomanana izay isan'ireo vahiny namaly ny antso tamin'ity fotoana ity. Tena zava-dehibe tokoa amin'ny zareo britanika sy ireo Commonwealth fampifananana izany dia nanasa izy dia tonga manome voninahitra sy manotona izany faharoa ny relation Madagasikara
renina seho tamin'ny sary reny fa misy fiaraha-miasa akaiky dia akaiky a Madagasikara sy ny Angleterre ny Anglisy ka dia maniry raha maniry mba tena hiamafy zany satria tsika nge tsy momba ny asina ny roa afaka miaraka amin'ny Union Européenne tsika afaka miaraka amin'ny zareo Anglisy tsika izay nanaon'le Brexit ary aza diny koa fa manana maizy azy ny Anglisy. Ratsaivina dia nisy sabotsy enina melasa teo no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy anisatrym-boninahitra ny mpanjaka Charles III sy ny vadiny tao Ebey Westminster. Lafy mavao ny toe-karena kosa indray aina ratsy hatrany ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara ho ny vondron'ny mpandraharana ny izay mandroany alasa kovavany fotsiny ny asa rehetra atao fa tsy misy didy fampiarana nanio ny fahadisom-panantenany sy ny aiainy moa ny izay amanoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny ka mahakasika azy ireo Ando Miaratiana sy Andry Rakoto Malala. Naneo ampabe-maso ny vondron'ny orinasa AGM androany fa tsy afaka ampiatra ny karama farany ambany ho 5 ariary amin'ny taona ity. Any amin'ny taona 2022 azo aritreretina ny momby izany ny fanjakana raha teo miaiky fa tsy manambola. Araka izany mijano valarivo sy 3 ariary araka no faritany mpiasa sy ny mpampiasa ny karama farany ambany. Tsy possible ho any mihitsy miampankiriny 50 000 dia miflo noho ny situation nankry misy antsika tsy afaka anao an'io izay voalohany indrindra faharoa efa mpanaraka ny mpampiasa ny mpiasa fa raha vonona ny fanjakana anampy amena 50 000 ny vola raisy ny mpiasa bien sûr tsy afaka lany ny fampiasa fa ny président moa ny teny hoe sahinana ara-vonona ny fanjakana tsy azo ny ataontsony mihitsy ny mameno amin'izany en revanche amin'ny herintaona amin'ny 4 azo visina tsara mihitsy izay 250 000 ariary zay. Disy fanantenana ihany koa ny GM manoloana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana lasa nigovavany asa fa tsy misy didy fampiarana voakasika izany ohatra ny faktura ny jiro alohan'ny orinasa izay efa tafakatra 20 hatramin'ny 100 tranga izay ampisy fetraka any goavany amin'ny mpanjifa na avy eto an-toerana na ny ivelany. Dia satria tsy nivoaka mihitsy le texte dia izy mijerama hoe nireny fa tsy voaka ny texte tsy afaka mampianatra zay dia noho izay fandiazavandray dia izy ny filoham-pirenena hoe okeo izy voaka le décret fa sarotra be manao azy avec effet rétroactif 2022 ny août 2022 fa tamin'izay ny fanapahan-kevitra ilay izy fa ampiarintsika amin'ny volana May ity ilay izy dia ny zavatra nandiso fanantenana anay fa dia nikenay moa ilay izy. Ny zavatra faharoa izay nandiso fanantenana koa dia raha nivoaka le décret dia ny teny hoe maharitra herintaona ilay qualification spéciale ho ampiarina nefa le dinika ny fanaovanay tamin'ny folam-pirenena tsy nilazan'izany mihitsy ary tsisy resaka an'izany mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao fa nivoaka le décret zay voagaga. Marary ny sehatra ny fandrarana eto Madagasikara tsy nisy fiovana firy zany nanomboka ny taona 2022 ary ahina ratsy azy hatraty amin'ny taona 2022 hoy ny GM. Tondro hitarafany izany ny fahazoana misitraka herinaratra na ny accès à l'énergie izay tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy. Amintsika ny teny zao fantatra fa tsy ampy le herinaratra vokarina nefa tsy mbola misy concrétisation na projet-na iray aza mombana construction na barrage hydroélectrique ahafahana anatsara izany situation izany. Manana didy sandraikitra goavana amin'ny raharam-pirenena ny sehatra tsy miankina indrindra manoloana ny fividianana izay misy ifandraisany ihany koa amin'ny tontolo ny fandrarana eto amin'ny firenena. Tsy tazapotsiny izy fa mikatsaka ny ametrahana ny tontolo mpividianana lavitry ny kolikoly. Fa mazava ho azy rehefa mahazo vola izy mila tamberina manampy anao zay izy fa rehefa lany ianao averina aminay le vola amin'ny fomba A, B, C dia fantanareo le fomba marina anazy marché tsy atao tsy appel d'offre ohatra na isan-karazany marché opaque moa zany itsonan'le izy ary zay marché opaque zay dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fagnarahan'ny concurrence tsy misy concurrence loyale tsony zany fa corrompu les concurrence. Lotsim-piany GM ihany koa androany andritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety fa nisy ny fekevitra rehefa n'izy ireo mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola
izay mandeha ny anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Miandry ny fampiaran'izany izy ireo. Fa olanina rahampitso raha tsy misy ny fiovana ny lalàna vaovao ifeny arena kibon'ny tany eto amintsika. Nototosaina nandritra ny atelona ny asambomera mikasika ity lalàna ifeny arena kibon'ny tany sy ny loharano stratejika ity teboka maro moa anoniova tao anatin'ity lalàna ity raha ny loharano vaovao Jessica Miraisy hambola avatsara. Notanterana nandritra ny 3 andro ny asambomera mikasika ny lalàna mifeny arena kibon'ny tany sy ny loharano karena stratejika ny code minier. Ny taona 2024 no nisy ny lalàna farany nivoaka mikasika ny code minier. Anisany fiovana hita ao anatin'ity lalàna vaovao ity ny fiakaran'ny tamermidy nandro devance atakin'ny fanjakana. Raha 2 isanjato teo aloha dia niakatra 5 isanjato. Na ianao amin'ny antsasany kosa ny velaran-tany ahafahana manao fikarohana na ny permis de recherche. Raha 1 kilometatra teo aloha dia na ena 5,000 kilometatra. Ny ena toy izany ihany koa ny refy ny tany fahazon-dalàna hitrandraka na ny permis d'exploitation. Raha 10 kilometatra toradroa teo aloha dia na ena 500 kilometatra toradroa. Manoloana amin'ny fiakaran'ny tamermidy dia andrasan'ny solombavambahoaka ny hipetrahany fitsinjaram-pahefana tena izy. Izany hoe tokony samy mahazo ny anjarany na ny fanjakana Foibe na ny commune Ivoany arena kibon'ny tany. Dia fizarana izay 5 isanjato izay zany araka ny naroso teo 3,5 mandeha aty amin'ny Foibe dia 1,5% ny mandeha agny amin'ny fotony dia izarany province sy ny région sy ny commune. Zay raha zay zany ny eritreretinay hoe ary niombonany solombavambahoaka rehetra hevitsy hoe tsy mety ary zaravila zany. Dia nasongadina amin'izay moa zany jereny marimaritra raisana dia amin'izao zany tapaka fa hoe ny 2 isanjato ny redevance 2,5% mandeha amin'ny le toerana hitrandrahana zarana entre ny province, ny commune sy ny région dia ny 2,5 mandeha aty amin'ny fanjakana. Nolaniny filakevitry ny ministra ny alarobia 12 aprily lasa teo ity code minier ity hitoetra amin'ny rahampitsy kosa ny fanapahana ny lalàna ho an'ny anteny miram-pirenena sy ny asambomera. Araka izany dia rahampitso no andalo fankatoavana eo anatrehan'ireo solombavambahoaka iny lalàna ifeny fitrandrana ny arena kibon'ny tany iny. Hanome-danja manokana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana indrindra ny commune izay sitraka avy hatrany ny tamermidy azo avy amin'ny fitrandrana raha ny vaovao teny anivon'ny anteny miram-pirenena teny tamin'ity androany ity Asin'Andriamanala Sita Irinena. Ikoga avy hatrany ny tamermidy na ny ristorina azo avy amin'ny fitrandrana ireo commune nanaovana fitrandrana raha ilay volavolan-dalàna mifeny fitrandrana arena kibon'ny tany jerena. Teboka maro atao anatin'io volavolan-dalàna io no nasiam-pantsina nataon'ireo solombavambahoaka nandritra ny asambomera androany. Maromaro ny mety amendement izay hoentin'ireo solombavambahoaka fa nitako hoe tena zava-dehibe zany dia ny fijerena an'le hoe ny hoan'ireo any amin'ny vondrom-bahoaka paritra ny eo amin'ny resaka fitsinjarana le ristourna sy redevance zany ireo zany nijerena hoe ahoana ny ifampizarana ireny zany anisan'ny resaka amendement izay ny fanatsarana nentin'ireo solombavambahoaka dia misy madinidinika ihany koa zany mijery tena article par article fa zay nitako hoe nisan'ny zava-dehibe zany zay tsy maintsy misy fanatsarana zany hoe raha ohatra ka mety hoe atao misasaka eo zany zao ny ristourna sy ny redevance zany atao moitié mba samy jerena ny any amin'ny satria be dia be ny adihevitra mikasika an'izay fa zay zany mety ho zavatra ho tapaka eo. No izany nanomena lanja ireo commune anaovana ilay asa fitrandrana hoy ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny Voamera miandraikitra ny arena kibon'ny tany eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Notsindriana mafy nandritra izany ny fanomezana mivantana ny tamermidy ho azy ireo ka tsy andalo eny anivon'ny trésor intsony fa tonga dia mirotsaka avy hatrany ao anatin'ny kitapom-bola ny commune. Ny anjaran'ny commune dia arosaka mivantana any amin'ny compte-ny commune. Zay vola be sy tokony sy foroana izy eo. Tokony tsy ho isony zany ny olana ampitrandraka sy ny commune sy ny vahoaka satria voavaha mivantana voavata atao anatin'ity code ity ny
ny olana nisy hatramin'izay satria ny zavatra misy na dia mandrosaka ny ristorina miniaza ny mpitrandraka dia arosaka any amin'ny fanjaka amin'ny trésor public dia zary raha 4 arivo ariary ny tonga any anaty kitapom-bolan'ny commune fa ankehitriny izy manome ny ordre de paiement ny ministère dia igny tonga dia arosaka mivantana any amin'ny kitapom-bolan'ny commune. Misy manjavonjavo ihany ny momba ity sehatra ity. Raha milaza ny tompon'andraikitra fa ikoka avy hatrany ny tamberimidy ireo commune voakasika ny fitrandrahana ary omena lanja kokoa ny fanapaha-pahefana. Ny filan-kevitry ministra Omaly kosa nefa dia laza fa tsy maintsy mandalo fankatoavana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay fandarana saka sain'ny commune atao ka ampiasana izay tamberimidy izay. Fa ina olany tamingana ny akamaroan'ny azo sarobidy eto Madagasikara raha ny voka pikaroana nataon'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mivondrona ao anatin'ny G3D nampahafantarana nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny herinandro ny vondrona Europiana izany voka pikaroana izany androany. Trano efa maro moa no hita titsy amin'ny parvisy Analakely nandritra ity fankalazana ity. Onja Lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Karazana hazo sarobidy miisa 320 ao anatin'ny sokajy d'Albergia SPP izay ahitana ny voambona sy ny andramena ary ny hazo mainty na ny bois d'ébène no ahina ho lany tamingana amin'izao. Hatramin'ny taona 2014 ny makaty dia tsy misy ny antotanisa mazava makasika ny tahiry ny hazo sarobidy misy eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia any amin'ny tsena tsy ara-dalàna ny Azia no tena ahitana ny hazo sarobidy avy eto amintsika. Intiny indrindra ampahafantarina io loza mitatao amin'ny hazo sarobidy eto Madagasikara io dia nisy ny trano eva nampiratiana makasika ny voambona, ny andramena ary ny hazo mainty eny am-parvis Analakely mandritra ny fankalazana ny herinandro ny vondrona Europeana. Le palissandre bois de rose dia anaky 3 ny espèce nanaovana etude fa tsy vita daholo izy rehetrarehetra nanaovan'ny ekipa zany dia 31 hita hoe 31 amin'ireo le 33 reo tahorana olany tamingana daholo donc roa ihany zany sisa dia amin'ny hazo mainty ny atsasa manila an'le 84 espèces natao évaluation no atahorana olany tamingana. Misy hazo hazo ny zany graine zany dia rehefa ambolenareo rehefa dia tsy maniry dia misy ekipa ao amin'ny faculté des sciences zany mijery hoe ahoana ny fomba ahafahana mampaniry endry mba tsy ho very lany tamingana le hazo fa mba afaka ampanirina raha ampanirina aingana fa tsy le fantatsika mantsy fa reto hazo reto en général raha mifantatra dia hoe maniry tsy aingana fa misy méthode ahafahana mampaniry anazy aingana. Trano eva miisa 520 no hita eny an-toerana izay ahitana ireo tetikasa rehetra toana ny vondrona Europeana vola. Anisan'izany ny tetikasa sahala izay natao indrindra iadina amin'ny herisetra ny an-tokantrano. Nosokafana androany moa ny fankalazana ny herinandro ny vondrona Europeana. Iverenantsika ny vaovaon'ny politika tsy ny kristianina na ny ampahany amin'ireo mpanao politika ihany no mikatsaka filaminana mialoha mandritra ary aoria ny fifidianana fa ireo mpiray tandrazana silamo ihany koa antonona tonga azy ireo hanamaly ny antsony sehatra sampamonjena sosialy sy ny ekôlôjika eo anivon'ny fikambanana ny jezuita eo anivon'ny katolika. Tanjona amin'ny afankakevitra ity izay ahitra 3 andro ity ny filaminana sy ny fandripahalemana aoria ny fifidianana. Asin'Andriamanala sy tahiriny. Na ny silamo na ny kristianina na ny mpanohitra na ny sasatsasany amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny vahoaka dia samy mikatsaka filaminana avokoa aorian'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara amin'ity taona ity. Antony iray na tonga ny fikambanany jezuita ny karakara ny antsoina hoe andro sosialy izay nandraisany sokajin'olona maro anjara. Tanjona tokana no mampiray teto dia ny fikatsahana filaminana aorian'ny fifidianana. Ny tena izy moa zany ny andro sosialy misy isa fanao ny APSE isa taona dia misy fehi-kevitra mivoaka ary eo fehi-kevitra ireo dia atao anaovana haitaky rehefa avy eo eny anivon'ny androm-panjakana isan'izany mba hafahana manova zavatra haitaky anivon'ny olom-pirenena isan'isany sy ireo olona izay mety ho tompon'andraikitra isan'isany rehetrarehetra. Maro lalàna misy eto Madagasikara saingy natao ambany ondana tsy ampiasaina akory izy ireny. Ho an'ny solombavam-bahoaka Tima Emilia Rambosalama izay nanatrika ity fakan-kevitra ity dia ny fampanajana ny lalàna no tena tokony atao lara-pameana alohan'ny zavatra rehetra.
Masolom-bavam-boaka moa amin'ny tena hoe mpanao lalàna zay dia misy tokoa ny hoe oetinato zany ny resaka hoe ahoana tokony fanajana ny lalàna mampanao lalàna zay fa tsy hoe apetraka le lalàna dia vingavingaina na tsy ho arana fa dia apetraka ato mihitsy zany io lalàna io atao ampiasaina io atao arahana io fa tsy atao jerijerena fotsiny dia amin'izay lalàna zay zany no voalohany indrindra aloha tsy maintsy ho arosato zany ahoana ny tokony ampiarana ny lalàna ho andrehetrehtra mba tsisy hoe misy ambony lalàna fa ny olona rehetra dia tokony eo ambany ny fezy lalàna zay lalàna misy eto Madagasikara zany fa roa manaraka saika eo mizaka fandriampahalemana dia tsy maintsy jerena koa zany any hoe ahoana mahatonga zao tsy fandriampahalemana zao miala fiany fotony mihitsy mahatonga ny amin'ny tompona andraikitra zay mpanatanteraka an'izany asa fandriampahalemana zany manana an'izany koa oetinety isika amin'ny anarany atoko mitondrana azy eto. Aritra 3 andro ary amoaka fehi-kevitra izy ireo ny sabotsy ho avy zao mba hiantoka filaminana sy fandriampahalemana aorian'izay fifidianana izay. Fahalala tokana ihany no ialana amin'izao krizy mahazo ny firenena izao dia ny fifidianana ho ny fandaharana miara-manonja mitaky fandraisana andraikitra ny rehetra nefa izany mialoha mandritra areoria ny fifidianana sarsy ny ratsary ny Manora Andriamalala. Mila mandray andraikitra mijoro ary saroto ny vahoaka malagasy amin'ny fiarovana ny safidiny amin'ny fifidianana ho avy io ho ny fandaharana miara-manonja androany. Raha tena te hamoaka ny firenena ao anatin'izao fahasarana izao tsika hiala amin'izao fitondrana tena tsy manara-dalàna ray ary tena isehoan'ny karazana zavatra hafahafa maro be nandritra n'izao fitondrana izao raha tsy hitanisa fa tsy ny tsy fandriampahalemana sy ny fangalarana voamaso sy ny fangalarana zazavarira sy ny fifampitofirana amin'ny mpitandro filaminana sy ny olona maromaro zao tsika dia mila mandray andraikitra ny olom-pirenena ka eto amin'ity le ady amin'ny alabato ity zany akoatra ny efa fanaraha-masony lesy mpifidianana izy zany dia tsara fijoroana ny olom-pirenena rehetrarehetra mihitsy mba hirotsaka amin'izany mpikambana ao anatin'ny bureau de vote zany. Tsy vahaolana manoloana ny zava-misy manjo ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny firosoana amin'izany tetezamita izany ho hiatrany ny miara-manonja. Izany tetezamita izany dia tsy saza ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tia fomba fijerintsika tsy mandeha ny raharaham-pirenena miha-mahantra andro manalina ny firenena sy ny vahoaka malagasy hidira trosa ny firenena maika fa ny tokantrano tsirairay avy ary mila arenina ao anatin'ny fotoana fohy izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny fanarenana an'izany dia le resaka teo ihany fiverena ny fahefanany amin'ny vahoaka ahafahany misafidiny hoe iza ndray no eritreretin'ny vahoaka fa mety ahavitany izany fanarenana izany. Fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy saza ho an'ny fiainam-bahoaka satria araka ny teniko teo animotra indray ny fanantenan'ny vahoaka ho amin'ny tsaratsara kokoa rehefa avy eo izany resaka tetezamita izany. Voaresaka nandritra ny fandaharana androany ankomo ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-toekarena. Fa tsy misy raha mandeha eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatramin'ny andraisany ben'ny tanàna ny fahefana hono nambara ny mpiasa iray androany matahotra milaza ny zava-misy marina eo anivon'ny komina ny mpiasa noho ny raha matahora miaritra amin'ny akamaroan'izy ireo ametraika mivantana amin'ny fiainana isam-batan'olona ny tsindry sy ny tsy fahaiza mitantana ando miaratiana Andry Rakoto Malala. Tara lava ny karama eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ataony mpitantana arak'izay mampetipety azy zany raha ny fanazavany mpiasa androany. Miatraika mivantana ny amin'ny fiainana andavanandro ny mpiasa ny tsy fahaiza mitantana ka lasa mionona amin'ny onony lava ny mpiasa fa tsy misy daty raikitra tony teo aloha intsony ny fandoavana ny karama. Tamin'ny zoma teo vao navoaka n'le tany banky dia androany zany zao raha mifilazany hoe navoaka ny ambon de caisse fandraisanay karama tamin'ny mpitondra teo aloha le 21 farafatarana au plus tard 22 zao ny fisika fa 11 loan sa 10 zao vao navoaka n'le ty ambon de caisse zany hoe le zany misy fitantanana efa tsy mety tsony mihitsy atao anatin'le commune ary tokony vanja andrafitrany ary tokony samitsainak an'izany tsony daholo mihitsy ny mpiasana rehetra ao anatin'ny commune satria mampijaly mpiasa loatra le zavatra ataon'ny mpitantana ary olana mihitsy zany le satria ny tenake olona manambady manjanaka miteraka mampianajanaka mandoa ekolazy nohofatrany iny fijaliana zany satria tompony trano konge tsy te halala raha voatara ny hofatrany hoe izany mampijaly mampitaraina mpiasan'ny commune ka zay zany tena mametraka mihitsy hoe tokony maheritreritra mihitsy an'izay mpitantana an'le rafitra ato anaty commune rehefa tsy vita le izy tokony mametra-pialana tompo fa ampy zay ary tena hatramin'ny tondrany reto zavatra mitrangy io fa tsy hoe vo izao hatramin'ny tondrany reto mpitondra taty afara reto.
matahotra ilaza sy teny marary azy ny ankamaroan'ny mpiasa no ny teritery sy ny raha matahotra tao azy ireo. Le izy zany ambo entiny anditra le zavatra hitantaniny fitantanana le zavatra tony efa hoentiny anditra zay miteny dia menasena miakatra kodisy ny rehetrarehetra zay le problème maty ary zany mahatonga mpiasa matahotra raha vao maneho hevitra. Ireo mpitantana ireo zany tsy mihaino mpiasa majinika zany fa ny olona manodidina azy ihany no afaka miteny sy manapa-kevitra ao anatin'ny fitantanana ny commune io. Zay le izy ka zay le olona mpiasa fa mpiasa koa nge tsy mitambatra ary tsy miray iny satria zarazarandreo le izy fa raha mitambatra mpiasa mety sosa ihany reo mpitantanandreo fa tsy mitambatra le mpiasa fa samy manana ny heviny dia zarazarainy ary izy koa moa ny recrutement zany be dia be tena be dia be le recrutement taty aoriana dia le mpiasa tranainy zany efa vitsivitsy fa io lasa retraretra matsy ny rehetrarehetra dia maivana zany sisa le ataka le mpiasa zay te hiteny zany tsy afaka miteny intsony satria olana ampidirony daholo le taty afara. Tsy mahagaga raha izao ny zavatra iainany eto arivo. Ny ao anatiny aza tsy voafeny mpitantana maika efa ny fiahina ny mponina Antananarivo. Tsy misy fampandrosoana valina eto amin'ny firenena. Makataka ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra ny ambony ny ety ambany. Fatra-panenjika ny mpitantana teo aloha kanefa mibaribary toy ny vaiakandriny fa raha tsy lafitra mihoatra ny teo aloha ny zava-misy ankehitriny. Fampivarotra isaky ny alakamisy misy 170 noroasina tsy navelany varotra teo amin'ny toerana nahazatra azy ireo manoloana ny tsena vaovao etsy Anosy io maraina io. Tsy nisy fampafantarana sy fampilazana melona tao azy ireo araka ny fanazavana fa avy dia noroahana tamin'ny alalandreo polisy kominaly ampolony maro. Tsy nisy afaka ny varotra manoloana izany izy ireo ka samy nanokonokona ny entany teny amin'ny sisin-dalana teny sy ando miaratina Andry Rakotomanala. Ny alamarana tany an-trano andeha hamonjy lasa toy ny mahazatra ireo mpivarotra isaky ny alakamisy etsy Anosy. Namelatretana toy ny mahazatra teo amin'ny toerana efa natokana ho azy ireo. Tsy nisy nanampoy ireo mpivarotra. Tamika teo dia norahonana sady nesoriny polisy kominaly Amboletra teo amin'ny toerany. Dia efa menareo polotoaro 20 metra nangatahana izy zareo idiranao ny anany torako 1 metre 50 efa 50 atsasa metatra zany sisa dia mbola nangalany fivondronana zay polisy logarobe nangalany anay teo dia niangatahanay zany mba hoe akakely amin'le sisiny kely iny zay fa tsy hanimban'izy zareo ao. Ny alakamisy tokana zay mba mivarotra efa ny andavanandro rehefa nasorony izy zareo dia nanaja tena. Fivondronana sy ny polisy moa tsy fampitahorana aminareo. Alaina ny entanay miampanapana zay ny sezany latabatra laza fa niangatahanay zany dia zao hoe indray-pandeha isan-kerinandro mba etsena mba omeo anay le kely imbininy raha andro ihany dia zay ataonareo. Fa tsy afaka iray lavaka ny entana tsy lafo ny entana kely teo am-pelantanana lasan'ny polisy ny ankamaroany. Le entana efa voavaky le balina misy ny sasany entana alaina trosa alaina manolona dia zao nefa tsisy vola hoentina moa tsy vaky lovy dia efa rava le tsena. Ndrofony zareo fivondronana ny entana sasany zao tsisy tsony ny akabetsahan'olona ny elo latabatra retsaretsa dia etreta ny ofana elo zao 500 ny anankiray nefa vola tsy misy iny tsy maintsy aloha mividin'iny elo iny mividin'ireny latabatra ireny dia zao tena hoe lakamisy androany tokony varotra tsisy ho azo hoaninay. Baikonidina avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo no nalalana azy ireo tamin'ny toerany ho ny delegen'ny tsena. Manana taratasy mazava mampivarotra azy izy ireo ka tsy mendrika nanaovana fihetsika mamoetra tahaka izao indrindra manoloana ny fahasahirana na iainana ankehitriny. Miantso anao zay ben'ny tanàna ianao ny name baiko andravana an'ity tsena manoloana ity. Eny mety manaratsy endrika ny tsena vaovao ve zahay zao ny zava-misy Andriamatoa zao ny malagasy anjaranareo mpitondra mba mijery jereo le vahoaka Andriamatoa filoha jereo le vahoaka Andriamatoa filoha jereo le vahoaka Andriamatoa filoha fa tena mafy mahazo azy alakamisy tokana zay mba mivarotra ve dia alana indray. Maniry niditra amin'ny manara-dalàna tsy jany any amin'ny sisin'arabe ny mpivarotra saingy any amin'ny tsy laram-pamena no azakazany mpitantana ka ny tsy mandady arina trano no mizaka ny vokatra izany. Nolazainy ireo mpivarotra fa izy ny toerana natokana ho azy ireo saingy tsy mbola hita zany hatramin'izao. Nametraka toerana hoe ametrahana anay amin'ny rananay ihany nefa rehefa dinihana le izy tsy aloha ny toerana aloha mivononina meloa zay vao alana le mpivarotra eto afindra makany fa tsy hoe eto zay ny ravana dia hibaty etana hoeny amin'ny andro amin'ny 12 atoandro hoe ry amin'iny tohizana hoany iny amin'iny sisin-jaridaina iny. Zao koa anie tena olana eto amin'ny tanàna Antananarivo
raha manaiky fa tery ny tanàna Antananarivo, ny vahoaka mibetsaka sady mahantra daholo. Inona moa rehefa mahantra ny olona vatra moron-dalana no ahitany sakafo androany dia androany sy ny rapitso dia rapitso. Ny zavatra mitranga nefa lasa zaridaina ny akamaroan'le tokotany rehetra. Fa maninona raha mpandeferina ny zaridaina fa mba jerena le vahoaka. Mpivarotra raika amin'ny 50 izy ireo no nesorina tamin'ny toerana androany. Teny amin'ny sisin-dalana samorina arabe rehetra teny izy ireo no namelatra ny entany. Ilay tsena vaovao rahateo natokana ho an'ireo manam-bola ihany ho ny fanazavana ka sarotra ho an'ireo mafiady niditra ao anatiny. Raha ny fampahafantarana natokana ho an'ireo mpivarotra toy ny eny Mahamasina, Analakely ity tsena vaovao etsy Anosy ity isan'andro. Manainy amin'ny fivelomany ka manao antso avy nijerena manokana azy ireo ireo mpivarotra indray mandeha isaky ny alakamisy eo anoloana ity tsena ity. Fa fomba anisan'ny mbola tazomin'ny malagasy ny fanaovana didipoitra ny fora zaza izay entina hanamariana ny mamahery ny zazalahy iray. Misy fandraisany amin'ny fahasalamana ihany koa anefa ny famoran-jaza raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Asaika mirona amin'ny fanaovana fora zaza manaraka ny fomba vahiny akamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao araka ny fanadadiana no totosain'ny onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Iray amin'ny fomba mampanao malagasy mbola tazomin'ny ray aman-dreny amin'izao ny famoran-jaza. Dingana maromaro no arahina rehefa hamora zazalahy iray. Anisan'izany ny fakana rano mahery mba ho tena lehilahy mahery avelona ny fianakaviana ilay zazalahy rehefa lehibe. Amin'ny ankapobeny dia rehefa vanim-potoana andririna ny tena fanaovana famoran-jaza, fotoana mifanoja amin'ny fararano izay fekarany vokatra sy mampisy vola ny ray aman-dreny. Efa mihavitsy nefa ny olona manao didipoitra manaraka ny fomba malagasy amin'izao noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Raha rain-jaza no iantsona ny mpamora zaza dia efa voasolo ny dokotera izy ankehitriny. Rehefa manao fora zaza dia tsy azo atao amin'ny andro naterahana satria ny olombelona efa voalatsaja dia tsy azo atao amin'ny andro naterahana. Alohan'ny anaovana fora zaza nefa dia misy ny fombafomba fatao dia ny fijerena andro ilay zaza hoe inona ny andro tsara sy mety amin'ilay zaza. Izany hoe fora zaza zany dia foazina mihitsy ny raha ary mila raha latsaka. Ny antony anaovana ny fora zaza dia mba hoe ho lehilahy tokoa ilay zaza. Maromaro ny dingana atao dia ny fakana rano mahery, ny fanaovana ny fototra ao an-trano izay anaovana lapa zany indrindra ihany konkoa fa ny mozika na ny vaky sova mandritra ny fora zaza. Ino no mametsaka tsara ny hoe ho lehilahy tokoa ilay zaza. Izay no mahatonga ny zaza ankehitriny be da be no lasa sarim-bavy satria hatramin'ny dirany fora zaza amerikanina sy ny fomba andreo vahiny tonga teto dia lasa tsy mametsaka tsony le hoe mahafomban-jazana indrindra fa mba apa ho lehilahy tokoa an'ilay zaza ka lasa betsaka ny lasa sarim-bavy amin'izao fotoana. Misy fandraisany amin'ny fahasalamana ny antony anaovana ny didipoitra hoy ny mpitsabo ary tsy misy ny fetra-taona anaovana fora zaza ny zaza ka na zazalahy kely vao teraka herinandro mony zaza dia efa azo foraina. Mora mandray mikoroba kokoa zany ny olona tsy mifora dia ao anatin'izany koa ny mikoroba azo avy amin'ny firaisana ohatra mora mandray kokoa. Tsy hoe akory hoe tsy marary daholo ny olona mifora samy marary ihany ohatra fa raha ataony ny salanisa dia mandray mikoroba sy mitahiry mikoroba kokoa zany ny olona tsy mifora. Rehefa lehibebe eo zaza efa matandrina ny tenany izy eo zany tena hita tena hoe mety tsara eo amin'ny heritaona sy tapany ka hatramin'ny 3 taona eo fa arakaraky makely ny taona ny zaza atao soavana koa mavetivety dia maina mifery zay aloha. Antony maromaro na tonga malagasy nanao azy hoe ririnina hoe mangatsika ny andro dia mba moramora zany mifery zaza. Fa amin'izao fotoana izao efa misy ny fanotroana, efa misy ny fanafody natao apalaky maina mifery ny zaza, tsy ampanonitra mifery dia mety foana na amin'ny andro mafana be ary. Tena mila tandremana ny fahadiovana raha vao avy natao didipoitra ny zaza iray hisoroana ny fidira mikroba ao anatin'ilay fery.
azo anaovana fora zaza avokoa ny vanim-potoana rehetra na dia ny andro mafana be azy. Ny fitaovana ampiasaina kosa amin'ny mahasamihafa ny didipoitra manaraka ny fomba malagasy sy ny didipoitra manaraka ny fomba vahiny. Rehefa afaka manko ny lohatsitsy dia indray be avy amin'ny irain'ilay zaza na ny irain'ilay zaza no mitelina miaraka amin'ny akondro ilay hoditra kely iny na fomba vahiny na fomba malagasy no anaovana ny famorana. Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray nintsana tamin'ny fihodinana voalohany Lorara Soanaivo rehefa nifanandrina tamin'ilay Bosniaka Alexandre Samardic ny maraina teo nandritra ny fifaninanana fiadinany amboara eran-tany ho an'ny taranja judo sokady senior latsaky ny 70 kilao natao tany Doha Qatar androany. Nanao fahadisoana intelo ny sesy ny solontenantsika ka nanamora ny fandresen'ilay Bosniaka na eo aza izany efa miomana sady amina lalao eto Afrika i Lorara Soanaivo mbola hiatrika ny lalao fiadinany amboara eran-tany eo amin'ny latsaky ny 70 kilao kosa iaingo Ramiandro Soa. Isim tompon-daka tamin'ny fifaninanana slamma nasional andian'ny 17 no isolotena iaro ny vonina pirenena mandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny slamma poésie izay ho tanteraina ny 20 hatramin'ny 20 Mey ho avy izao any Frantsa. Tsy maintsy amin'ny fitenin'ny firenena solon-tena no anaovana ny lahatsoratra mandritra ity fifaninanana iraisan'ny pirenena ity tsy ampy ny tosika avy amin'ny fanjakana hanampiana ireo délégation azahoany miatrika ity fifaninanana ity. Onjalalaina Raneo Manana sy Mateo Prince Etra. Teratany Komoriana antsoina hoe Ishim no iaro ny voninahitry Madagasikara mandritra ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ny slam poésie. Tompon-daka Madagasikara tamin'ny fifaninanana slam nasional andiany 17 natao ny volana Desambra lasa teo i Ishim. Any Frantsa ny 12 ka hatramin'ny 20 Mey ho avy izao no anaovana ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Mpandray anjara 20 ny faninana ary 12 amin'ireo niakatra amin'ny dingana manasa-dalana. Mpifaninana enina kosa niakatra ny dingana famaranana. Anisan'ny fepetra takina amin'ny mpandray anjara ny andratany ny lahatsoratra amin'ny fitenin'ny firenena solon-tena. Ny nay aloha ny association Madagaslam rehefa mikarakara slam national dia tsy manisy distinction na genre, sexe, religion et tout zany hoe ny olona rehetrarehetra dia afaka mandray anjara rehefa mihoatra ny 20 taona. Mety hoe sarotra lista amin'ny voalohany aloha dia mianatra teny gasy fa efa hatramin'ny 20 zany efa ela ihany efa nianatra izy koa manoratra amin'ny teny gasy manatrika atelier izy atelier matetika misy amin'ny teny gasy misy amin'ny teny frantsay zany hoe efa nilona tao anatiny zany le izy tsy tsanga menatra zany izy isolotena ny Madagasikara na Komoriana ary izy fa teto izy no tompon-daka dia zoany ary c'est tout à fait légitime izy no mirepresenter Madagasikara ny Coupe du Monde. Maro ny olana sedran'ny mpanao slam isolotena ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena toy ny tsy fahampiany tosika avy amin'ny fanjakana. Teo amin'ny fikarakarana ny taratasy ihany nanampiany ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera an'ireo délégation iaro ny voninahim-pirenena any Frantsa. Ny olana sedraina aloha misy foana nataoko hoe amin'ny lafin'ny fanohanana ara-bola fotsiny hoe raha misy ny délégation raha misy ny mandeha dia mbola tsy ampy ilay fanohanana marina fa mahazo billet d'avion fa ny ataoko hoe prise en charge ary manontolo any somary mbola manahirana mbola vitsy ny ataoko hoe ny offre angamba mitsotsotra itenenana zany hoe ny offre misy zany hoe raha ianao raha poète slameur dia inona tena afaka ataonao concrètement fa lasa matetika lasa vadinasa le izy zany hoe manana ny asany manokana le olona mbola tsy mahavelona le izy izay noho ny fahavitsiany le foto-drafitrasany mampatonga le izy. Manoloana izany dia manao antsoavy ny fikambanany mpanao slam mba hijerena azy ireo toy ireo solontenan'ny Madagasikara rehetra mandray anjara amina fifaninanana iraisam-pirenena. Raha tsy haivina dia tamin'ny taona 2014 nahazo laharana tsara indrindra Madagasikara tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Laharana fahatelo nisy ny solotena malagasy tamin'izany. Le poème est mort, la scène l'aurait tué. L'écriture est noire, là c'est le rituel. Obsèque à l'obsèque estransé cendre, les voix s'élèvent et le silence se fait descendre. Par le cri du phénix qui est devenu ce tard, il lâche une plume qui marque sur l'épitaphe. Le slam ne tue pas la poésie. Le slam c'est la poésie qui tue.
Amaranantsika ny fampalalama ny maresaka iraisan'ny pirenena isokatra anio alina ny titre 42 na ilay karazana sistana nasaraka ny États-Unis sy Meksika nandritra ny fotoana nampirongatra ny avalanaretina Covid-19 maneno mety fibosesehandreo hampitsoponenana andingana io asistanio anefa ny Amerikanina ravirazafimaina sy mbola avatsara. Sa maniry ny aina izany nofy Amerikanina zany akamaroan'ireo latino-amerikanina atoreo avy any Meksika, Amerika Avony, Venezuela sy firenena maro. Tao anatin'ny taona maro dia mitony isan'ireo mpifindra-monina nitsokosoko miazo any États-Unis na dia fa nasarotana azy ny fanaovana taratasy. Ny taona 2024 manodidina 3,7 ireo mpifindra-monina namony ainy nikasa andingana ny sistany manasaraka ny États-Unis sy Meksika. Tafakatra ray tapitrizatano any kosa ireo mpisomponenana avy any Meksika no tratra tao anatin'ny 3 volana farany. Anio alina nefa afoanana ny titre 42 fepetra noraisina nanomboka tany amin'ny ady lehibe faharoa rehefa misy arety mandringana ao États-Unis. Ny taona 2024 nandritra ny fotoam-pitondran'ny filoha Donald Trump naverina nampiarina izany noho ny Covid-19 nakatana avokoa izy mety ho sistany Amerikanina mba tsy hitarany aretina anavy ao anatiny na avy any ivelany. Naverina tsy hisy atakandro tany amin'ny firenen'ny aviny kosa ireo tratra ary tsy nanana taratasy ara-dalàna. Niezaka ny amaha izay fepetra izay ny filoha Joe Biden noho ny fanajana ny zon'olombelona. Rehefa misokatra kosa nefa ny sistany, tsy maintsy manamora ny fanangatan'ireo mpitsoponenana hipetraka ao amin'ny États-Unis. Tsy maintsy dina ihany koa ny makasika ireo tsy manana taratasy ara-dalàna avoaverina ny fireneny. Na izany aza, natsangana ny titre 8 izay mandrara ny fipetrahana teratany hafa firenena mandritra ny fotoana maharitra ao États-Unis. Afana ihany koa manenjika ireo mpifindra-monina tsy manana fahazon-dalana ivahiny na visa. Ahina fifanosian'ireo mpitsoponenana no manomboka ny alina. Efa marobe rahateo ireo mpanera mpanao taratasy no efa mandresy lahatra olona ho any États-Unis. Maloana fepetra niraisan'ny fanjakana Joe Biden, ireo mponina ao Texas sy Nouveau-Mexique no manay mafy amin'ny famaroan'ireo mpifindra-monina ao aminy. Miaramila 500 mahery kosa no hanampy ireo polisy misahana ny fanaraha-maso. Tapitra droner ny fampalalam-baovao tompo klasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony manjatra moa dia ny fandarana ona marina sy ny Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Lovato Mariposa Beach ny sampana fampalalam-baovao. Mamy fotoana anao amin'ny rahampitso indray. Velomary tompoko.